Amen. Mbola itohitsika rehefa avy eo mivavaka amin'ny hira fa toy an'ilay resaka teo izay tena marina sy mitombona ary mitoetra koa. Hitanao mihitsy ny fiainan'izao tontolo izao fa efa mandroso amin'ilay fitsofana ny trompetra ny anjely ary dia ampiakarana ireo voafidy, ampiakarana ilay fiangonan'i Jesosy Kristy. Tonga soa daholo isika rehetrarehetra aloha fa mbola tsy mbola niarahaba izay tany voalohany. Manahoana daholo, salama tsara ve? Tonga soa izay vaovao sambany voatonga eto androany. Faly mandray anareo ampifaliana, ampitiavana tokoa. Ary izay efa paketo ihany koa dia mbola tonga soa ihany. Izay efa elaela tsy tazana fa tonga indray ihany koa dia ampifaliana ho andraisana antsika rehetrarehetra. Eto dia fotoana hitoriana ny tenin'Andriamanitra, ampahafantarana antsika an' Jesosy. Tsy misy zavatra ankoatran'izay. Hoy Jesosy mandehana amin'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia anao mpianatra ny firenena rehetra ny tanjona mba ho mpianatra ny tompontsika fa ny mpianatra ihany no miditra any an-danitra. Amen. Ny mpianatra ihany no miditra any an-danitra ary ny ampahafantatra an' Jesosy amin'ny lafiny rehetra. Ary araka ny teny Paoly hoe mba ho présentena eo amin'i Jesosy tsika tsirairay avy ilay olona tanteraka. Présenter tout homme parfait devant Dieu. Izany hoe tsy anatsiny mampondro isika rehefa tonga Jesosy. Ny atonga an'izay dia alefa ny tenin'Andriamanitra, alefa ny tenin'Andriamanitra manadio, manasa, manamboatra, manitsy, manoro, satria hoy ny voasoratra hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Mba ho tanteraka ny olom-boafidin'Andriamanitra. Izany hoe ny teny izay zaraina amintsika raha teny avy amin'ny fanahy masina marina dia mahatanteraka antsika io. Ary rehefa tanteraka tsika noho ny tenin'Andriamanitra, noho ny fahasoavana, dia izy hoe ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetrarehetra. Haleloia! Dia nizaran'ny tenin'Andriamanitra mangarahara, tenin'Andriamanitra tsisy kilema, tenin'Andriamanitra tsy ahodikodina ho fahazoan-javatra, ho fahazoana vola, ho fanambakana olona, fa tenin'Andriamanitra ampahafantatra an' Jesosy mba hahazoanao fiainana. Haleloia! Tenin'Andriamanitra ampahafantatra an' Jesosy mba hahatonga anao olona afaka amin'ny fangejany nofo, afaka amin'ny fangejany izao tontolo izao, afaka amin'ny tahotra ihany koa, satria tsy manatahotra fitiavana. Haleloia! Dia mitohy isika amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga ilay resaka teo hoe ratsy miditra amin'ny fahasarotana, miditra amin'ny zavatra manahirakirana, dia manahoana izany no tokony fomba fiainantsika? Manahoana izany no tokony fomba fisainantsika? Fanontaniana mipetraka izay afaka valinina rehetrarehetra hanomezantsika azy. Ohatran'ny ahoana izany ny atao? Fandeferana hozy izy nanambavy azy? Manana toe-po sy toe-panahy tahaka an'Andriamanitra. Dinona koa? Manetry tena? Oui. Atoky an'Andriamanitra, fahononana, fitiavana, anana faharetana, fahamarinana, mandeha amin'ny fahamasinana, finoana, fitiavana, fahadiovam-po, izy daholo izany. Fandeferana, atoky an'Andriamanitra, mitsinjo ny hafa. Ok, mbola misy mahay mity ny hafa, mahaika ampianaran'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra, misaintsaina ny any ambony, ny any amin'ny danitra, ny amin'ny toeran'i Kristy. Tsy ho matikena maso ihany koa ny amin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra. Mila manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Fandroa zay toe-panaraka an'Andriamanitra. Ka inona moa ilay toe-panaraka an'Andriamanitra? Iny izany hoe toe-panaraka an'Andriamanitra? Izy rehetrarehetra teo? Ok. Zavatra marina daholo izany tenintsika rehetrarehetra izany. Azao ny tenin'Andriamanitra tena tia napetraka mitohy amin'ilay rehetrarehetra teo ary nanavesatra anarana nanomboka ny fotoana. Dia zao ny zavatra anankiray hoe
raha Jesosy niaina teto tany, rehefa niaina teto tany Jesosy, rehefa niaina teto tany Jesosy, fomba fiainan'i Jesosy ohatrany ahoana ny fisainan'i Jesosy, izay indray ny fanontaniana apetrako antsika. Miditra zavatra concret terre bebe kokoa tsika. Tsotra. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy nataony zavatra ho fikirina, fa nandeha hatramin'ny fahafatesana. Halleloja. Nanitry tena. Eo zany le ataontsika hoe raha ny secret an Jesosy ny jerentsika zany, raha ny lakile an Jesosy dia izay le voalaza teo zay. Resika Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa. Isan'andro tsika dia tefen'ny tenin'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe efa tafita, aza mieritreritra hoe efa tanteraka, aza mieritreritra hoe efa navita. Fa raha navita sy efa tanteraka ianao efa tsy hitanay teto intsony. Ary raha efa navita sy efa tanteraka dia efa tsy hitanao teto koa, efa tany an-danitra ohatr'izay. Fa matoa mbola tsy tany, mbola amboarina, mbola ahitsy na efa 20 taona izay ny nanarahako an Jesosy. Firy moa zany? 92. Efa 20 taona mahery, fa tsy mikoatra izany taona izany ao amin'ny tompo. Aza resaka taona ny hamaritanao, za kosa efa mataona maro tao aminao Jesosy. Tsy izany ny hamaritana anao hoe tena tafatoetra sy tafaorina tsara ao amin'ny tompo. Fa izay tena toe-tsaina ohatran'ny Paoly, aza mieritreritra fo tafita izany ianao, aza mieritreritra fo navita izany ianao, aza mieritreritra efa tanteraka izany ianao. Fa samy andalana daholo izao. Ary mahaiza mandefitra amin'ny hafa, mahaiza mahara-pony amin'ny hafa, mahaiza maharitra ny amin'ny hafa. Fa tsy hoe nareo ve dia mbola ohatr' izany foana e? Nareo efa 4 taona tao amin'ny Jesosy mbola izany foana fisainanareo, ohatr' izany foana toe-ponareo. Fa manana toe-po antra, toe-po mandefitra, toe-po maharitra. Amen. Filipianina toko faharoa, andininy fahadimy. Petraka tsara tsika ao amin'le cadre, inona ny tokony fomba fiainantsika, fomba fiadintsika, fomba fitondrantenantsika amin'izao Oktobra 2020 izao. Aoka ho ao aminareo izao saina izao. Izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Raha tsy orina fotsiny io dia izao, mba atao voatra ny fisainan Jesosy ny fisainanao. Mba atao voatra ny fomba fisainan Jesosy ny fomba fisainanao. Rehefa midika izay hoe fomba fisainan Jesosy, ny saina no mibaiko ny zavatra atao ety ivelany. Marina sa diso? Ny saina no mibaiko an'izay zavatra tenenina. Ny saina no mibaiko an'izay zavatra atao. Ny saina no mibaiko an'izay zavatra le. Izany hoe miankina ao amin'ny saina ny toy an'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Dia ozy izy hoe aoka ao amin'ny sainao koa izao saina izao izay tao amin'ny Jesosy Kristy. Lelona izay nivoirana teo hoe ny modelintsika dia Jesosy. Raha teo Paoly izy dia Paoly koa. Ty Paoly ny teny hoe mahana hafa tahaka ny hanafako amin'ny Kristy. Dia inona ilay toe-tsaina? Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Raha jerentsika hoe dia nanana zo mihitsy izy. Nanana zo mihitsy izy, Andriamanitra mihitsy izy. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy ozy izy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Rehefa izy tonga teto tany izay, tsy nataony zavatra ho fikirina izany. Afaka tena nijoro tena ho Andriamanitra izy izany, dia naka an'ilay toetra n'Andriamanitra, dia nanao an'ilay fomba n'Andriamanitra rehetrarehetra teto tany. Fa inona ny nataony? Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana
tamin'ny hazo fijaliana hatreo. Eo zany raisiko ho raisinao. Raha tsorina le izy dia zao ny zavatra ampianarin'ny tompo amiko sy aminao amin'izao vaninandro iainantsika izao, na tsy izao vaninandro iainantsika izao ary fa tamin'ny fotoana rehetra mihitsy ny toriana ny filazantsara, dia ny fomba fisainana tian'ny tompo apetraka aminao dia zao: foano ny tenanao. Ahoana hoe? Foano ny tenanao. Satria izay nataon'i Jesosy. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy nataony zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany. Izay nataon'i Jesosy. Nofoana ny tenany. Tamin'ny nakany endriky ny mpanompo. Tamin'ny nakany endriky ny mpanompo. Nofoana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Zay raha lasaina-pavy no ampianarina anao. Zay no ampianarina anao. Rehefa foana ny tenanao dia tsisy olana intsony e. Zay. Rehefa foana ny tenanao tsisy ady intsony. Rehefa foana ny tenanao tsisy komba intsony. Fa indraindray ny mampisy an'io komba io dia ilay tenanao mbola tsy foana. Dia ny zavatra tena dia davinao sy irianao sy tena ilainao be raha ohatra ka tsy mbola foana ny tenanao dia zavatra nofo. Zavatra anao ihany. Zavatra hafaly anao. Ary toizana ilay dia zavatra ny tany. Fa ny filazantsara izay toriana aminao eto, ary ny filazantsara izay nitorian'i Jesosy Kristy dia mampianatra anao hanafoana ny tenanao. Nofoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo. Ny fomba hanafoanana ny tenany zany dia maka ny endriky ny mpanompo. Maka ny endriky ny mpanompo. Ndray andro Petera, ndray andro Jaona sy ny rahalahy niaraka tamin'ny mamany dia nakeo amin'i Jesosy. Inona ny hatongavanareo eto? Mba misy dosie ity Jesosy. Rehefa mahatonga ilay fotoana amin'ny fanjakanao ianao dia ny ray ataovy prime ministre dia ny ray ataovy vice premier ministre. Dia ahoana zany ry Petera, ahoana ry Tomasy, dia ahoana zany ireny? Tonga nakeo amin'i Jesosy reo izy telo mianaka. Dia izy hoe ndao mangataka amin'i Jesosy tsika, ndao rangamba mba asiana plasy tsaratsara rehefa tena tonga ilay fanjakan'ny tompo. Dia ahoana navalin'i Jesosy azy? Tsy fantatrareo izay zavatra ankatahanareo. Tsy fantatrareo izay zavatra ankatahanareo. Ay zany ty rehefa mivavaka tika Jesosy mety miteny aminao tsy fantatrao mihitsy ny zavatra ankatahanao zany. Zany ve ny ankatahanao? Haika rehefa io vavaka rehetrarehetra io zany tsy izay tonga rehetra dia tena okay, valide daholo. Ohatra ilay anankiray koa ilay niantso an'i Jesosy, andao Jesosy fa problème be ilay ady lovary. Ndao mba hiaraka aminay mba hiregle an'io. Endrika vavaka ihany koa iny anatona ny tompo hoe ndao aty fa tena misy olana ilay resaka lova, andao mba hiaraka anampy anay amin'ity fizarana lova ity. Dia ahoana Jesosy? Mety misy anjara commission ako anatin'izany ve? Mety tena mety mahazo koa ao anatin'izany fa eto aty hoe ilay dossier jerena. Zay ve nataon'i Jesosy? Tonga dia nitsorin'i Jesosy hoe sao dia heverinao fa hizara lova hiaraka aminao ary nahatongavako teto tany. Sao dia heverinao fa resaka tany sy reglen'ny litizinareo ary nahatongavako teto tany. Haika rehefa mangataka amin'i Jesosy koa zany dia tena misy zavatra tsy intéressant amin'i Jesosy. Nefa mety intéressant be amiko, mety intéressant be aminao nefa tsy intéressant amin'i Jesosy tsony. Jesosy tsy misintéressé amin'izany. Hoe place ve? Mba ataovy directeur de cabinet. Fa voaka avy eo ny directeur de cabinet, voninahitra ho an'ny tompo fa directeur de cabinet. Mba tena chef protocole, chef de région, gouverneur, tady an'izao place rehetrarehetra zao. Nandresy tamin'ilay ady tany. Hay rehefa entiny ao anatrehan'i Jesosy ilay izy safosafo loha fotsiny dia mandeha. Tsy miintéressé an'i Jesosy misy foana ny tenanao. Maka ny endriky ny mpanompo ianao. Fa tsy hoe misy ady tany ve any aminao reny? Eto aty ny dossier fa fotoana spécial lehilahy sabotsy hitondratsika bavaka ny ady tany fotsiny. Hoeto ny dossier anao.
ametraha-tanana ozy le ranabavy avy any tamatavy zay mantsena tena mba te eona aminao kely aho izy pastera fa za andeha ametraka dossier any amin'ny ministera dossier hidirana miasa de ozy atao andohako tao efa mba nanaraka le fampianarana hatramin'izay ve izany izy io sa vo aingana no eno le izy fa ozy hoe mba hoentiko any aminao aloha dossier alohan'ny anaterana azy amin'ny ministera fa za moa ninona nitondranao dossier dossier anao ao an-tranao dia hoeto ambavaka fotsiny dia ampianao amin'i Jesosy fa tsy anaovana fotoan-dehibe hitondrana ambavaka dossier fotoan-dehibe hitondrana ambavaka afera zay ho atao fotoan-dehibe hitondrana marché mba hisokatra le izy dia ho azonao tsy misainterese amin'izany Jesosy tsy misainterese amin'izany Jesosy tonga dia aloha tsorina le izy amen sa tsy amen tonga dia mazava zany ny règle du jeu rehefa miaraka amin'i Jesosy aoka ny sainareo tsy amin'ny fitiavam-bola Paoly no teny an'izay fa mianina amin'izay anananareo tsy nitondra ianao teto tany na inona hoy isika izay hoe na mivody mpanjaitra ary rehefa hiala eto ianao tsy atondra koa ianao na vody mpanjaitra ary dia ahoana le fisainana rehefa manana no hoanina rehefa manana no sotroina rehefa manana no tafiana dia ampy izay dia samika mandiny teny ozy izy vohina teo namizazay miteny koa inona ny zavatra mibahana aminao akoatra ny hoanina ho sotroina ho tafiana inona ny zavatra mbola akoatra an'izay mianatra ny ankizy mianatra mila taoko tomobile mila lasantsy tomobile mila entretien sy ny tariny samihafa izy hoe manana hoanina manana osotroina ampy izay ny anao ny akoatran'izay ohatra mola dia tavinao be io men'Andriamanitra ho azy fotsiny rehefa ilainao fa tsy io ny azakazahanao be eo tsy io ny anjehanao be eo halleloja avokoa ty lalàna anankiray ity zatovo reritrerony ary raha itsika dia tena olona mpivavaka tena olona fa tena 5 tena anatonan'i Jesosy ahoana Jesosy nazoko ny fiainana mandrakizay dia hoy Jesosy hoe inona voasoratra inona voalaza aza mamono olona za tsy mamono olona manajany ny rainao sy ny reninao raiko sy ny reniko izany voahaja tsara voavaniko isaka sabotsy io voavaniko isaka lahady io mahazo SMS mahazo fanohanana sy ny sisa aza mangalatra tsy mangalatra ny ety aza mitsiriritra aza mitsangajanga nataony daholo izany fa mbola tsy azo ny antoka ihany miditra amin'ny lanitra ny izy ity mbola tsy azo ny antoka ihany efa ataoko rehefa ohatra mbola tsisy fahatokiana ny fidirana fiainana mandrakizay ihany atao amiko ato fa inona raha ny tena olana inona ny tena secret hoe azoko antoka hoe mahazo fiainana mandrakizay nanatona an Jesosy rety izy ny eritretra izy hoe tena 20/20 izy tonga eo amin'i Jesosy hoe ka izy ity zany sady nanaja ny ray aman-dreniny tsy nangalatra tsy nitsiritra tsy nankala olona tsy namono olona tena hoe izy rehetrarehetra dia ahoana ozy Jesosy diso zavatra ray loha ianao 20/20 ianao tamin'ireo rehetrarehetra ireo 20/20 ianao raha ohatra ka jerentsika atao anatin'ny Torah atao anatin'ny Baiboly taloha ny testamenta taloha 20/20 ianao tsisy kianina mihitsy ianao satria izay voalaza rehetrarehetra tao zany vitanao daholo fa ozy Jesosy ton problème là c'est la richesse là ny olanao ty resaka arena ny olanao ty resaka le fananana be anao ao dia ozy Jesosy hoe diso zavatra ray aloha ianao zao amtio zay rehetrarehetra anao ao amtio dia zarao amin'ny malahelo dia rehefa vita izay dia anao manarahana mazava tsara ny process
Amidio reo. Rehefa voavidy reo zareo any malahelo. Rehefa voazara any malahelo reo avianao anaraka anahy. Satria tsy mbola fantany Jesosy dia nalahelo izy. Nalahelo izy. Ahoana ozy izy mahatsy Jesosy? Tsy niteny izy fa nalahelo izy dia nalahelo tarehy fotsiny izy dia lasa nandeha. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy raha lasena vavy Jesosy io sincère. Zay marina lazainy io dia zay marina teneniny io. Fa tsy matimatikena maso tamin'iza tamin'izy io. Fa zay marina teneniny. Zay mahafinaritra aminy. Mba ho toetranao koa ne izay. Mba ho toetra kokoa ne izay. Mba tsy hitarika olona any akady ianao hoe fa hitanao zao fa zavatra tsy izy mbola hoe alleluia. Zavatra tsy izy mbola hoe tena terahina ny tompo nefa zavatra hitarika ny olona rian'ny fahaverezana. Amporisika foana. Ianao dia mpanjaka ianao. Ianao dia olona tena tsokon'olom-bolo ianao. Ianao dia tena le olona mahery indrindra ianao satria mpanjaka Jesosy dia manjaka eto tany koa ianao. Ianao dia le miliardera miaraka amin'ny Jesosy ianao. Dia ahoana moa izy? Nalahelo tarehy izy dia lasa izy nandeha. Dia ahoana moa Jesosy? Sarotra ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy niteny izy hoe tsy possible fa sarotra ozy izy. Sarotra ozy izy. Satria lasa matoky ny harena izy. Lasa miorina any izy. Tsy fony le izy. Tsy fony fotsiny le izy. Arena tonga tompo tena tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianao. Halleluja. Ary io raha lasaina bavy rehefa marina dia marina. Tsy hoe nalahelo le lehilahy dia tena niazakazaka izy. Niazakazaka Jesosy nentin'ny sentiment hoe tena verondry anankiray verondry anankiray fa avy aloha rahalahy. Avy fa azo lamina zany fa za malahelo anao e. Zany hoe nataon'ny tompo mitsoriny aloha marina. Avy aloha izy petraha aloha anao fa azo lamina zany fa za malahelo anao. Rehefa marina dia marina. Amidio ny fanananao. Omeo ny malahelo. Avy manaraha. Zao ngeny tsy azony e. Le olona ho arahany io ngeny tompony zavatra rehetrarehetra. Le olona ho arahany io ngeny tompony zavatra rehetra. Raha ohatra Jesosy niteny fotsiny hoe amidio ny fanananao rehetra. Dia mety nalahelo izy. Azonao? Fa natoron Jesosy misy izy hoe amidio io Tsy niteny izy hoe tena manokafa compte bancaire any Suisse dia aprimoany. Amidio izy. Dia omeo malahelo. Omeo malahelo. Zany ny fisainan'i Jesosy koa zany raha lasaina vavy mijery ny malahelo, mijery ny sahirana, mijery zay ory. Zay ny tena fomba fisainan'i Jesosy koa. Raha manana fahafahana ianao, raha manam-bola ianao, raha manam-pitaovana ianao, raha manana noetimana ianao, notahian'ny tompo arak'izay ianao, mba jereo le ory, jereo le tsy manana. Omeo zany, fa ohatran'izay no nataon'i Jesosy. Omeo zarao dia avy manaraha. Avy manaraha. Samy hafa. Jereo vao fiainan'i Petera. Ny fomba fisainan'i Petera sy ny fomba fisainan'ity lehilahy manan-karena ity. Ny Petera vao feno le arato tamin'le trondro le tsy azo nandritry ny alina iny, vao feno le arato. Inona nataon'i Petera? Navelany teo le arato feno trondro. Lasa izy nakaiza? Lasa izy nakany amin'i Jesosy. Any amin'ity le tena zavatra ozy. Any amin'io le tena izy fa efa nidemontreny Jesosy hoe izao nataon'i Jesosy. Inona ary ny problème anao tsony? Ho anao koa raha lasaina vavy ny atoroko anao androany any amin'i Jesosy mandeha. Jesosy ny vahaolana. Jesosy ny vahaolana. Fa tsy hoe nahita an'le arato feno trondro Petera dia oka aloha Jesosy. Fa feno karipato, feno tilapiato, feno zao rehetra zao. Ohatr'inona kilao an'ity? Atsoy daholo aloha le anany amatsika ondreto. Nanao an'izay hoe Petera? Ndray antsika variana amin'ny asa ao fa mandeha be ny business. Mitombo ny karipa, mitombo ny tilapiato, mitombo zao rehetra zao. Vavaka adino. Mihaino tenin'Andriamanitra adino. Mitory teniny adino. Miamanao asan'Andriamanitra adino fa miondrika ao amin'ilay arato feno trondro ao. Natoa io nataon'ny tompo feno trondro ny arato tsy ho varianao ianao. Fa fantatrao fa ny tompo na mameno io arato io arahana. Fa mampalahelo ny ankamaroan'ny olona. Tonga teo amin'i Jesosy izy na arato ara tsy nananany. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy nomeny Jesosy arato. Rehefa tonga amin'i Jesosy izy nampiasaina le arato, feno le arato. Feno trondro le arato. Feno amin'izay rety trondro. Feno amin'izay rety arato. Adino Jesosy. Adino Jesosy. Tsy fantany fahin'i Jesosy nge mandrovitra iny arato iny indray. Tsy fantany fahin'i Jesosy tomony iray mandeha indray ny arato iny dia efa trotraky ny ady-saina vao natsiaro anao ry tompo. Adinonao Jesosy tandremo raha lasaina bavy. Mitahy anao ny tompo.
momba anao ny tompo, mandrotsaka fitahinanao ny tompo, fa aza variana amin'ny fitahina ianao, aza variana amin'ny fanomezana ianao, aza variana amin'ny zavatra nomena ianao, fa aonka ianao variana amin'ny Jesosy fotsiny. Halleloja. Fandrika be io e, fandrika be io, zay mahatonga an Jesosy teny tam'le mpanan-karena hoe amidio fa io ny problemanao, amidio io ny problemanao, rehefa miaraka amiko ianao ny antsika any an-danitra ny compte bancaire. Zay volaza teo ny antsika dia ny tompo ny mpamatsy e. Halleloja. Ny antsika dia ny tompo ny mpamatsy, ny androany regleny zay. Ny maly efa tapitra tsy olana tsony zany. Ny rapitso aloha ho avy eo fa izy ny karakarany io. Tsy fantatrao nga ny anarany fa éternel. Tsy fantatrao ny anarany fa alpha sy omega. Tsy fantatrao ny anarany fa izy ilay hatrizay roa mandrakizay. Ary raha izy hatrizay roa mandrakizay, le feno zavatra rehetrarehetra, le tompony lanitra sy ny tany, le azy ny volafotsy, azy ny volamena. Raha izy ny ateranao, tsisy ampanahanao zany e. Tsisy atahoranao zany e. Ary tsy fikitra amin'io ianao hoe zao kosa tsy fotoana fizarazarana tsony a. Efa samy mba mandeha amin'ny anazy zao, dia efa samy mba mitady, dia samy mivelona, dia ianao mihirim-belona amin'ny namanao eo fotsiny. Tsia! Isaia 7:50, inona fifadikanana zay ankasitrahako? Ny amany fatotra izay voafatotra, ny zarany mofonao anona, ny apetrahany ny oro-manjenjena, ny zara fitafiana ho an'izay tsy manana. Zany zavatra diadavon'ny tompo, miaina ho an'ny hafa. Fanetreteny zay. Fanetreteny zay, maka ny endriky ny mpanompo zay. Aiza ho aiza ny misy asy anao amin'izao fotoana. Aiza ho aiza ny misy asy anao amin'izao fotoana. Fa maka toeran'ny mpanompo zany. Maka endriky ny mpanompo zany. Manana fisainan'ny mpanompo zany. Rehefa manana mpanompo zany, rehefa mpanompo zany ianao dia tsisy zoanao tsony eo. Avo be izy ny teny zany hoe nofoana ny tenany. Nofoana ny tenany. Dia zareo fiainanao 24 heures ao anaty 24 heures foana ve ny tenanao? Sarotra. Ahoana tokoa moa zany. Dia raha mbola mitoy io amin'ilay Galatianina, lefa nilazainy Claudia teo hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azy fizaliana, tsy za tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary rehefa mitoy iny Galatianina iny, dia hoy ny voasoratra hoe zay rehetrarehetra ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany taiza teo amin'ny azy fizaliana. Zay rehetrarehetra any Kristy Jesosy, zany raha lasaina bava ny filazantsara madio mangarahara. Zany filazantsara madio mangarahara. Rehefa tonga eo amin'ny Jesosy, tsisy resaka business sisy. Rehefa tonga amin'ny Jesosy, tsisy resaka hoe doseko amin'ny herinandro Jesosy. Rehefa tonga tena le zao ty Jesosy, marina vizy miteny hoe eto daholo dia ankatao zay tianareo na inona na inona. Fa rehefa manana an'le degré anao hoe Jesosy ihany teny ilainao, dia ohatran'ny Paoly ataoko taimboraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ataoko taimboraka daholo, ataoko fatiatoka. No ny fioaran'ny fahatsarany Jesosy. Halleloja. No ny fioaran'ny fahatsarany Jesosy. Rehefa varianao amin'ny Jesosy ianao, tsisy dikantsony ny ambiny. Rehefa babon'i Jesosy ianao, tsy vesaran-javatra be da be tsony ianao. Fa miaina milamina. Miaina milamina. Fa io le secret an'le lehilahy hoe manaraha, tsy fantan'le iza le ho arahana. Amin'izao fotoana dia tsy ampahafantarin' Jesosy hoe tena iza maro io Jesosy io. Iza maro io Jesosy io, manahoana io Jesosy io. Fa lasa mamporisika olona amin'ny filana, mamporisika amin'ny olona amin'ny fananana, mamporisika amin'ny olona amin'ny vola, mamporisika amin'ny olona amin'ny arena. Fa tsy zany ny filazantsara. Fa ny filazantsara dia ny foana ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo. Ny filazantsara dia hoe naka ny endriky ny mpanompo, anompo ny olona. Halleluja. Miteny aminao ve Jesosy? Nofoanany ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo. Halleluja. Ny eto amin'izao tontolo izao izy ny lehibe eto dia mampanompo anareo. Fa ianareo raha mifanjakan'Andriamanitra dia tsy takan'izany ny eo aminareo. Fa zay te ho lehibe aminareo maninona? Zay te ho lehibe aminareo aoko mpanompon'izy rehetrarehetra. Halleluja. Zany filazantsara. Zany ny filazantsara. Zay te ho lehibe aminareo aoko mpanompon'izy rehetrarehetra. Raha za tompo azo izy manasa tongotra anareo. Maika ianareo tsy hanao ohatran'izany koa. Aoka ho aminareo izao fisainana izao, izay an Jesosy koa nanetry tena ambany dia ambany. Halleluja.
Miantehatra amin'ny herin'ny fanamasina ianao ahafahanao matateraka an'izany. Miantehatra amin'ny herin'ny fanamasina. Fa rehefa ao aminao le etaeta, rehefa manaiky ianao hoe d'accord Jesosy, d'accord fa aloha primiko le dossier-ko fa kay tsy ilainao. D'accord Jesosy primiko ty resaka rehetra miafina fotsiny ianao mahita zay. Menatra ragafa ivy ohatra zany ty Jesosy ty. Manaiky fotsiny ianao hoe zaika ny fisainanao, zaika ny tianao Jesosy, manaiky a Jesosy. Raha zay ny sitraponao io ny tianao atao, fantatra fa ianao manome hery afahako manatanteraka ny sitraponao io. Halleluja. Afahako manatanteraka ny sitraponao io. Fa tena tia napetraka amintsika izany. Tia napetraka amintsika izany zavatra izany. Aoka ao aminareo zao sainy zao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy, izay na dia nanana endrik'Andriamanitra ary tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Be da be ny endrika amin'iny herinandro iny anafoanana ny tenanao. Ekeo rehefa tonga le izy. Eto ndraiky izany le manafoana tena. Ok? D'accord sa tsy d'accord? Eto ndraiky le manafoana tena. Tonga ny latsinainy maraina, eto le manafoana tena. Tonga ny latsinainy goûter, eto le manafoana tena. Tonga ny amin'ny 12, eto le manafoana tena. Tonga ny après-midi, eto le manafoana tena. Tonga ny amin'ny alina, eto le manafoana tena. Latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Ny circonstance rehetrarehetra miseho amin'ny fiainanao, ny zavatra rehetrarehetra misy eo aminao dia ampianaran'ny tompo anao anafoana ny tenanao. Anomponao ny hafa. Sarotra zany raha vao nofo be io ianao. Iza koa no andeha iranao. Aiza s'il te plaît anao. Aiza ny pardon anao. Ilaina malala fomba rehefa mangataka zavatra ataovy s'il te plaît, ataovy ny pardon izy. Fa ianao zany rehefa amin'ny Jesosy tsisy zoanao zany tsony. Zay ny tena marina. Tsisy zoanao zany tsony. Maka ny endriky ny mpanompo. Ahoana ozy izy Jesosy rehefa tonga ozy izy le olona ka avy nandeha namonjy fanasana tany. Dia nandroso sakafo, mbola mpandrosoana sakafo. Fa tsy hoe ianao indray no karakaraina. Ary ozy hoe rehefa vita ny asaina tanao rehetrarehetra dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa zay. Zay tokony nataonay ihany nataonay. Halleluja. Filazantsara ny tompo. Ary zao vanandro ianantsika izao, mba tsy hampisy problème dia mankany endrika mpanompo. Ahoana? Mba tsy hampisy problème tsy tokony hisy be da be, faux problème. Satria mahatonga le problème dia ianao tsy manana an'ilay saina ohatran'ny sain'i Kristy. Ianao dia tsy manana ny saina ohatran'ilay sain'i Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy ianao. Ianao ke zanak'Andriamanitra e. Ianao ke anak'Andriamasin'Andriamanitra e. Ianao ke tsy azo atao tsinitsininy e. Marina zay. Fa na dia nanana zay ary ianao foananao zay. Ary maka ny endriky ny mpanompo ianao. Maka ny endriky ny mpanompo ianao. Dia ilay fisary an-tsaina zany endriky ny mpanompo zany. Ilay fisary an-tsaina ny fiainan'i Jesosy. Ary miteny an'izao koa Petera ny anatin'ny epistiliny ihany hoe ataovy raha ohatra ianao te handresy ny fahotana dia ny sainao koa ataovy manaiky fahoriana. Fa ny olona efa nanaiky ny fahoriana ozy izy dia afaka amin'ny ota, afaka amin'ny ady. Efa afaka amin'ny ady. Halleluja. Azonao ve zany filazantsara ny tompo zany? Azonao ve zany filazantsara zany? Mba tsy sanatriana ianao hanao ohatran'ilay manan-karena ka lasa nandeha satria nalahelo tamin'izany toriteny zany. Fa ozy ianao hoe ohatran'ny Petera ianao hoe wakany amin'iza moa zay. Navelan'i Petera ny arato feno trondro, lasa izy nanatona an'i Jesosy. Mba ho takan'izay ianao miaraka amin'ny Jesosy hoe avelanao rehetrarehetra zao. Inge fanao io trondro io e. Tsy hoe tena raha lasa eto dia lasa ny zalahy eo. Efa anao io. Fandana makany amin'ny Jesosy. Efa vita antoka ny fiainanao amin'ny Jesosy. Fa matoky azy fotsiny ianao, miantehy-ramo fotsiny ianao. Fantan'izay tokony anao, fantan'izay mety ho anao, fantan'izay mahasoa anao. Izay teo lehibe aminareo aoko mpanompon'izy rehetrarehetra. Jesosy zany raha nentina andeha ho any amin'ny omboana teo an-tendrombohitra, jereo ny dia zavatra rehetrarehetra ny ainany, tsisy fanoherana mihitsy tao. Tsisy fanoherana tao. Azonao ve zany? Mafy be amintsika nefa le tsy hanohatra. Mafy be. Voatenenina kely tonga dia manohatra be. Anarina kely tonga dia tsy manaiky ny kazange ohatran'izao.
ka zao nge nieritreretiko taminy diso ianao fa zao mihitsy nieritreretiko na anginy Jesosy nanomboka tary amin'le voasamborona le noroan'i Jodasy. Vakio kely baibolinao rehefa mirafitsika dia rehefa rariva mba vakio kely manomboka amin'le nenjehana le namadika azy Jodasy. Vao nivadian'i Jodasy izy dia vakio ny toy andretrarehetra. Noroan'i Jodasy izy izay horoako no izy. Io koa mbola toro aminao hoe matoa noroan'i Jodasy izy tsy fantatra mihitsy hoe izy zany Jesosy zany. Azonao ve? Matoa noroan'i Jodasy izy zay signal, zay ny kody, zay sinina hoe zay horoako eo no izy. Satria nahoana? Tsy fantatra mihitsy Jesosy io tao anatin'ny olona rehetrarehetra tao. Tsy fantatra mihitsy io. Fa tonga teo dia samy hoe anetsy, aiza zany Jesosy zany? Tsy fantatrako. Jerena Petera ohatrany hoe Jesosy. Jerena ry Jakoba, ty ve le Jesosy? Jerena ry iza koa? Tomasy, ty ve le Jesosy? Jerena ry Didimo, ty ve le Jesosy? Satria nahoana? Tovy daholo ry zalahy. Tsisy hoe Jesosy lohany be dia kostara kravaty sy ny tariny samy hafa tena iny le pastery iny. Iny le bisopy iny. Vao miditra anao amina fiangonana anankiray, vao miditra anao amin'ny toerana anaiky dia fantatra hoe riny pastery. Riny l'olona. Riny bisopy riny révérend. Ianao vao miditra nefa hoe niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy tsy hita Jesosy fa aiza Jesosy? Aiza Jesosy tsy fantatra. Toviko. Tovy daholo na fiakanjo na kiraro izy tovy daholo. Fa tsisy niavaka teo Jesosy hoe zany rôle. Zany lohany, zany mpanjaka. Fa nitovy. Zay le toetran'i Jesosy. Zay le toetran'i Jesosy. Zay hoe tena tsisy nifangaro tao Jesosy tsy fantatra dia any afantarana anazy horoako izy dia fantatra hoe io le izy. Firy ny mpanompon'Andriamanitra manana toepanahy tahaka an'i Jesosy. Firy ny mpitoro teny, firy ny mpitondra fivavahana, firy ny mpiandraikitra fiangonana, firy ny olona mizara ten'Andriamanitra ahitanao an'izay hoe tena tsy hitany maizy azy. Tsy hita izy. Tiako tenena. Tsy izy no misanatra fa mitovy amin'ny rehetrarehetra izy. Aiza? Iza? Fa zay le secret an'i Jesosy zay na dia na nanendrika Andriamanitra aza ny foanany tenany. Halleluja! Mbola avy ianao? Fanetretena lehibe zay. Tsy niavaka tao anatin'ny maro izy. Halleluja! Fanetretena zay. Ianareo rehetrarehetra dia mitovy avokoa. Jesosy zany tsy nanao mpitaribato vilam-bafy. Ny teny fotsiny hoe nareo rehetrarehetra dia mitovy avokoa. Aiza koa nareo rehetrarehetra mitovy eo ianao Jesosy miavaka be. Matoa Jesosy ny teny hoe nareo rehetrarehetra dia mitovy avokoa. Za tonga teto aminareo naka nendriky mpanompo mipory fony le izy. Rehefa hoenjehana izy hosamborina izy tsy fantatra izy hoe iza le izy. Toe-panahy tokony ananantsika koa zay fanetretena ao anatin'ny fahatsorana. Halleluja! Nosamboriny Jesosy. Neti-po Petera. Hosamboriny Jesosy. Ahoana moa no hosamboranao an'ity lehibe anay ity? Teto izay ny lamina be mofo dimy sy azan-dany loha tsy lany. Ny divay tonga dia rano tonga dia divay agogo. Ahoana no hosamborinao io? Ary Petera bebe loha. Satria izao rehefa niteny Jesosy hoe hoasandratra ny zanak'olona dia ozy izy mahatsy ny Jesosy hoe sanatria aminao zany. Tany zany dia efa nisy resaka ozy hoe sanatria aminao raha hosamborina ianao. Dia efa nanarin'i Jesosy izy tamin'izay. Ao hivoaka ianao ry Satana. Tamin'iny fotoana iny. Ao hivoaka ianao ry Satana. Tsy misaina ny an'Andriamanitra ianao fa ny an'ny olona. Efa tonga dia coup de poing enjana be izy zany nomeny Jesosy amin'ny Petera zany. Fa tonga re ty fisamborana Jesosy mbola tsy niova ihany ty Petera. Mbola tsy niova ihany. Ianao tetetika hisambotra ny lehibe anay. Navoaka ny sabatra dia nikapainy ny sofiny. Dia ahoanao Jesosy? Ampitiro amin'ny trano ny sabatra. Ampitiro amin'ny trano ny sabatra dia naveriny Jesosy tamin'ny lohany ny sofin'le malko. Izany koa mola fanetretena anankiray. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Na fanaratsiana ny fanaratsiana. Petera dia nilaza an'izay mihitsy. Aza mamaly ratsy na. Izay manaratsy ianao eno fotsiny dia avy alao andehany. Sy tsy mahagaga zany. Jesosy ary naratsiana. Iza moa zany tsy faratsiana. Halleluja. Izay manenjika ianao alao anenjika any. Tsy mahagaga zany. Jesosy ary nenjehana. Raha zany manaraka an Jesosy za koa enjeha. Izay miteny anao rehetrarehetra teny ratsy ianao any tsy aza marary fo amin'izany. Lalanao zorona miaraka amin'ny Jesosy alao izy hiteny izay teneniny. Alao izy ilaza izay lazainy. Toy izy niazakaza koa miaraka amin'ny Jesosy. Fa tsy isaka mahendro kely teny kely rehetrarehetra ity. Marary ny foko. Zao indray ny teneniny ranona.
Reraka be amin'izany ataonareo zany. Non, laisse tomber. Toizo ny lalanao miaraka amin'ny tompo. Miteny, manaratsy, miteny foana, miteny foana. Hoeto ny zioganao, mianara miaraka amin'ny Jesosy. Zay marina dia ahitsio, zay tsy marina memezy fotsiny. Lasa ianao mandeha. Zany anaviasatra ny azakazako miaraka amin'ny Jesosy eo. Ary ianao koa rehefa tenenina, mazaka tenenina. Ianao koa rehefa ahitsy, mazaka mahitsy. Ianao koa rehefa anarina, raiso am-pifaliana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raiso amin'ny alemem-panahy ny teny izay nafafeonareo mba famonjena ny fanahinareo. Izay nge raha lasaina bavy nitoriana ty herin'ny azo fijaliana ty. Satria miaraka amin'ny Jesosy dia sokasoka. Miaraka amin'ny Jesosy dia sokasoka. Misy teny mahery ao mba hanitsy hanamboatra anao. Misy fananarana ao, misy fanoroana ao. Ka raha tsy ny azo fijaliana nitoriana anao, maratra foana ianao isaky ny tenenina. Maratra foana ianao isaky misy zavatra atoro. Maratra foana ianao isaky misy zavatra. Ka ny problème dia zao tsy le azo fijaliana nitoriana aminao. Fa tenenao ianao bien be. Ianao rôle. Ianao tsara. Ianao tsy azo atao tsinitsinina. Ianao tsy azo tenenina foana. Ianao tena ambassadeur an Jesosy. Marina fa ambassadeur mpanompo koa. Io foana le équilibre. Mila fantatrao zay équilibre zay fanjakan'Andriamanitra. Jesosy sady lio amin'ny fokony Joda, fa Jesosy sady ondry. Azonao ve zay? Jesosy sady raha mamaky ny filazantsara efatra ianao, filazantsara voalohany any Matio dia milaza ho mpanjaka Jesosy lioana. Filazantsara ny Marka dia milaza ny Jesosy ho omby mpanompo. Filazantsara ny Luka dia milaza ny Jesosy ho olombelona. Ary ny filazantsara ny Jauna dia milaza ny Jesosy ho Andriamanitra. Sady lioana, omby, olombelona, aigle. Jesosy daholo ireo. Fa mila manana équilibre tsika. Fa tsy ambassadeur ny lanitra ianao dia ambassadeur foana. Fa ianao koa ke mpanompo e. Azonao ve zany? Dia hoy Jesosy hoe endretaka mena rana ary morataka ny voromailala. Tsy ho mena rana foana ianao. Raha mena rana foana ianao, maty daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Maratra daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Fa ilaina koa ianao ho voromailala. Azonao ve zany? Sady voromailala ianao no mena rana. Mila équilibre zany le izy, fa tsy hoe isaky mihetsika dia le prospérité be foana. Isaky mihetsika dia le mpanjaka foana. Isaky mihetsika dia hoe le tena hoe je suis. Tsisy je suis zany eo amin'ny Jesosy fa foanana ianao. Tu es ianao amin'ny Jesosy, tu es. On te tue amin'ny Jesosy. Fa tsy hoe je suis. Ahoana hoe John, izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. John zany ange raha tokony hisy rehare dia zany no tena afaka mirehare. Satria nahoana? Zany ny aloha lalana an Jesosy. Njaho misy feony hevitra, njany misy feony any hevitra manao hoe amboarana lalan'i Jehova. I John iny resahany iny. Ianao ve mialoha lalana ny mpanjaka? Ozy ny vazaha hoe ya de quoi? Rariny ianao raha mibotsina mihitsy. Zany mitondra amin'ny mpanjaka. Misakisaka daholo hitanareo le garde de corps reny. Le tena mandeha protocole tena ohatran'izy mihitsy ny tena zavatra. Mialoha lalana an'le président ao ambadika ao. Fa i John mpanao batisa izy sao de verinareo fa zarana izy. Na mahano fekapanio raha tsy mendrika amanahy. Tsy tokony ho anahy. Zany koa le fanetretena toro antsika. Izy tsy maintsy mitombo, iza tsy maintsy miena. Fanetretena raha lasaina bavy ohatran'ny Jesosy. Voakapa ny sofiny Malko napetaka Jesosy tany. Nandeha amin'izay mbandrapatonga teny amin'ny hazo fijaliana. Tsy mahita ianao na indray mandeha araka namaly tao Jesosy hoe nanohatra. Tsy mahita ianao. Nefa izy no tokony hamaly. Zay ve? Izy no mpanjaka. Izy no Andriamanitra. Izy tsisy na anankiray ary namelohana anazy. Pilato ary nanasa tanana fotsiny hoe tsisy hevitra ty fa olona tsy diso akory ty. Fa tsy namaly zany Jesosy zany. Anorona anao ianao koa aza mamaly. Ianao raha diso mamaly. Jesosy tsy diso tsy mamaly. Ianao diso maika mamaly. Sarotra e? Tena sarotra. Fa ny heriko dia tanterahana fahalemena. Ampy ho ny fahasoavanao. Ampy ho anao ny fahasoavako. Ny heriko dia tanterahana fahalemena. Dia inona indray zany amin'ny herinandro ity? Famonoan-tena ny amin'ny herinandro ity. Fanafoanana ny tenany amin'ny herinandro ity. Dia jerevy daholo le circonstance rehetrarehetra isy dia efa napomanina ianao e. Aza miantso anatsony hoe mahafiesana be kely izy e.
Efa nampomanina ianao tamin'ny lahady ka. Efa iny le izy fa ekeo. Dia ekeo fotsiny, mety tompo, io le izy. Itondray le izy, itondray le izy. Alleloia! Fa nyvalin'io, nyvalin'io, fa kio le izay nanandratan'Andriamanitra azy. Sy nanomezana azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho ny anaran'i Jesosy no andao le lohalika rehetra na ny an-danitra ny ety tany sy aneken'ny leila rehetra fa Jesosy Kristy no tompo. Mialohan'ny fisandratana dia fanetretena. Toy an'le tamin'ny herin'ny ano hoe tsy maintsy maty ianao aloha vao misy fiainana. Mizatra tiany Jesosy konfiena aminao nge. Fa le toetranao amin'izao fotoana aloha tsy mbola matafavoaka an'io dia tsy omeny le izy. Misy zavatra tiany Jesosy omena anao le. Fa ozy ny tompo okaloha fa sao dia hanimba azy. Sao dia andrava fotsiny. Dia ozy ny tompo hoe tezaiko ianao, tezaiko ianao, ahitsiko ianao, amboariko ianao dia omeny tompo tsikelikely. Halleloia! Tsara io Jesosy io. Mampianatra io Jesosy io. Mombanao io Jesosy io. Fa zay le izy ny afarahany io. Tompoke tsy faly hamonomono anao fotsiny zany. Raha io mamono fotsiny dia tsisy anto. Inona ny arahako amin'ny Jesosy ko vono fotsiny ve zaraka. Fa ho vonoina ianao mba homendrika ny fanjakana. Halleloia! Ho vonoina ianao mba ho velona. Halleloia! Izy nefa matsiary vovono foana ato. Mahereza rahalasena-bavy. Fa mamilala tsara ianao zay. Sa tsy afaka moka anao ao fa mampahery anao no afaka ataoko. Samy manana lalana nitondrany ny tompo. Samy manana lalana nitariany ny tompo. Fa hoy izy matse ny Job zay hoe amirapiratra izy rehefa avy eo. Mahareta fotsiny ao anatiny eo. Mahareta fotsiny ao anatiny. Efa fantatsika ny faharetan'ny Job hoy izy fa mianatra indrindra Andriamanitra. Mahareta ao anatiny io. Fa zay le zavatra misy hoe tianao Jesosy. Totalikeviny dia tianao Jesosy. Ka efa miditra amin'ny zone de turbulence tsika zany zao. Zone de trépidation. Dia raiso amin'ny mpitiavana. Raiso amin'ny kafaliana. Tamin'le confinement keto tampotampoka be fotsiny tamin'le fotoana amin'ny lady indray ngany izy tsony tamin'ny lady raha tsy afaka fito volana aveo Safira. Tsy hainao mihitsy zavatra isy eo zany fa dia netsika nitoro ohatr'izao tsy fantatro dia amin'ny herinandro tsy fantatro dia amin'ny lady efa voarainao le voalaza teo efa voarainao le voalaza hoe maka ny endriky ny mpanompo. Dia maka ny endriky ny mpanompo ianao. Rehefa izay nitoriana aminao ny ambo mandeha ho azy. Ny ambo mandeha ho azy. Fantary fotsiny zay hoe efa mipetera le trondro tao tsy nitsony ny intéressant fa tonga dia any amin'le namen'ny trondro. Efa nasain'ny tompo hoe manaraha ianao izy ny teny hoe amidio omeo malahelo tompo efa miantoka anao koa. Halleloia! Amaranako azy Jérémie 7:10. Jérémie 7:10. Raha ny kapohany Jesosy tsy namaly. Raha ny fialana tamainy Jesosy tsy namaly. Raha ny rorany Jesosy tsy namaly. Nasiana vinaigre izy hosotrono tsy namaly. Nisatroana tsilo izy tsy namaly. Natao loka ny akanjony tsy namaly. Noho ninona noho ny fitiavany anao zany. Raha nandà teo izy nge tsy tafavoaka tsika. Raha nandà teo izy tsy combat be teo dia taraiky teo anao fizy nanaikatra ny farany hoe ekeko tia. Ianao koa manarany lalan'ina. Aza miandry ny andro Pasika ve lalan'ny azy fijaliana androany. Amin'ny roviny marsa sa avril. Lalan'ny azy fijaliana amty dia amin'ny herinandro ity manao motina be, tsy miteny ratsy, tsy mihinan-kanina, tsy mihinan-kena, tsy anaty religion tsika raha lasaina-bavy. Tsy resaka hoe amin'ny Pasika amin'ny roviny. Amin'ny marsa ny avril dia amin'ny avril dia herinandro alohan'ny Pasika vao anao metimety. Hypocrite tsika raha izany. Fa ny fiainanao isan'andro Pasika. Velona Jesosy ao anatinao fa vovono aloha izay ianao vao velona. Vovono ianao izay vao velona. Isan'andro zany. Fa tsy hoe herinandro alohan'ny Pasika vao izay. Okey, azonareo tiako tenenina. Manao tsy mihinan-kena mifady an'izao hoe tsy dia miteny ratsy aloha mandritra ny herinandro ity vao vitaka ny olona rahalahy raha zany. Fa Jesosy ao anatinao isan'andro mampianatra anao andeha amin'ny famasinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana. Jérémie 7:10. Andininy fa 10. Misy karazan'olona roa eto. Ka anjaranao mijery hoe ilay sokajy aiza misy ianao. Fa afaka ampifamadihana io raha ohatra ka mbola lahany amin'ilay ratsy misy ianao. Jérémie 7:10 andininy fa 10. Izao no lazain'i Jehova. Ho voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny.
ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Hitanao le fatokianao olona sy fatokianao nofo mampiala anao amin'ny tompo io. Fa tsy afaka atoky zavatra be da be ianao. Rehefa matoky andreo ianao dia tsy matoky ny tompo ianao zany zay. Dia inona ny fiantraikan'izay? Ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ahy izy, ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa. Fa onona any amin'ny tany karakaina any anefitra, dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Zany zavatra misy raha vao miala amin'ny Jehovah ianao, raha vao tsy matoky azy ianao, fa matoky ny nofonao, matoky ny olona. Andininy fafito, ho tahiana izay olona matoky an' Jehovah. Dia izay manana an' Jehovah ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Azonao ve zany? Raiso sary an-tsaina zany. Raiso sary an-tsaina zany hoe ho tahiana ianao raha matoky ny tompo, ianao manana an' Jehovah tokonao, dia ho toy ny hazo ambolena amoron-drano ianao. Matoa ambolena amoron-drano zany maniny misy fiainana, velombelona. Dia inona ny tohiny? Mamaka eo anilan'ny rano mandeha. Mandeha amin'izay ny tohiny. Tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro. Zany hoe, ianao le ambolena amoron-drano io, ianao le mamaka tsara io, tsy manakana ny ainandro tsy ho avy io. Zay. Azonao tsara ve zany? Ianao amin'ny mahainao anao amin'ny tompo, tsy manakana zavatra ity ivelany hitranga. Azonao ve zany? Fa ianao tsy matahotra. Asika izy teo. Toy an'ilay resaky voahirana teo zany zay. Tsy matahotra anao izay tonga eo zany, fa fantatro fotsiny hoe izay ilay zavatra misy, satria ianao matoky ny tompo. Halleluja. Tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro. Dia maninona ozy izy? Maitso ny raviny. Maitso ny raviny, zay ny témoin zany. Ahoana nareo raha lato ohatran'ny maitso foana ny ravinareo zany nefa ity ohatra rehefa mainy ny andro dia zany hoe misy secret ao rahalahy. Jesosy ny anarany. Ary izao fotoana mbola hijoroana vavolombelona ho an'ny tompo zao. Izao fotoana izao tena anararotana mihitsy hoe hafa ny manana an' Jesosy. Ary manana fiainana, manana fahavelomana. Tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro. Fa maitso ny raviny. Sa ve dia samy mavo ravina daholo? Samy mavo ravina daholo ve satria tena zay ilay zavatra misy? Ny teny izy hoe maitso ny raviny. Tsy atahotra, zay ny voalohany. Dia ny faharoa, tsy anahy. Dia maninona ny tohiny? Na dia miantona aza ny andro. Zany hoe hiantona io andro io. Zany hoe hisy io ainandro io. Fa ianao maninona? Ianao tsy matahotra. Maitso ny ravinao. Ianao tsy maninona? Ianao tsy manahy. Satria naninona? Nina sekreny? Natoky ianao tatsy ambony tatsy. Zay le fandehany zay. Azontsika ve? Misy zany hoe na dia, matoa misy hoe na dia eo dia misy zavatra mifanohatra ao. Tsy atahotra na dia miantona aza ny andro. Tsy anahy na dia misy ainandro aza. Fa tsy hitsahatra ny famoniny. Alleluja. Tsy hitsahatra ny famoniny. Dia ho tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tena tsy hitsahatra ny famoninao. Ho voninahary Jesosy Kristy zany. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa taovy mafimafy izaho taovy mafimafy tsara ho ren'ny fanahy rehetrarehetra eto zany dia mangofotra le fanahy ratsy hoe tena voarain'reto le lesona. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izaho efa ataovy mafimafy ihany. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa mola tsy ampy zany. Ataovy mafimafy ihany. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa efa mitady hety. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa halleluja. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Andao hitehaka mafy ho an'ny tompo tsika. Fa efa naresy zao tontolo izao izy. Efa naresy zao tontolo izao. Nitokinao, ny ankihinanao dia Jesosy. Raha fiheziko zany le izy teo dia zao matoky an' Jesosy ianao. Fa rehefa matoky an' Jesosy ianao, toe-tsain'i Jesosy ny toe-tsainao manetry tena. Alleluja.
Mahereza. Tomoera tsara amin'ny tompo fa za tsy andaonao na afoy anao izy. Vao contrôler io zatra rehetra. Izy manoratra an'io rehetra rehetra io. Izy manoratra ny tantara. Izy manoratra an'izao rehetra rehetra zao. Matoky anao za matahotra anao fa ianao tehirizina ianao. Alléluia. Ndao sika anao an'ilay hira hoe ohatra nafinahitra anafy teny zandry kely an'ilay hoe inona ilay hira iny? Mety anjera ny avoana fa izaho mbola hijoro foana no ny heriny sandrina zao malala fa tia ianao. Afaka mamena azy kely ve le klavety? Vetivety fotsiny fa misy hotendrena ilay izy lova tomboka ao zandry kely azavady. Zaho malala fa tia ianao. Azotsika ve zany? Tsy hoe ianao malala fa tia an Jesosy fa ianao malala fa tia ianao Jesosy. Azonao ve zany? Hafa be zany. Ilainao ny tia an Jesosy fa ianao misy malala hoe tia anao io Jesosy io. Ay, raha io ny tia anao. Tsy hitako intsony izay ankoatra izay fa milamina be. Rehefa fantatrao za malala fa tia anao. Mety anjera ny avoana. Zaho mbola hijoro foana. No ny herin'ny sandrinao za malala fa tia anao. Amen. Zay fa mahereza daholo. Eto amin'izao tontolo izao no atanao rehefa aoriana matoky fa zao fa nandeha izao tontolo izao. Betsaka ny ady, betsaka ny fitsapana, betsaka ny fizahan-toetra fa ho maitso ny raviny, tsy hitsahatra ny famoniny. Isy ny ainandro, isy ny inona izy teo? Ny andro miantona. Fa ianao eo ilay mpamatsy lehibe. Tsy izay ve nihirantsika tamin'ny androany? Ilay mpamatsy lehibe. Amen. Isa zao nisy famoronana tamin'ny herinandro aloha tamin'ilay resako iny. Atsangano kely ny tanana. Hoy izay amorona zavatra be da be ho anao tompo amin'ity herinandro ity. Dia iza natsapa hoe tena namorona zavatra be da be ho anazy ny tompo tamin'iny herinandro iny. Atsangano ny tanana. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halleluja. Miasa ny tompo raha lasa anabavy miasa ny tompo. Fa amin'ity herinandro vaovao ity indray zany. Dia fahinao ilay izy. Halleluja. Dahoare. Zaho malala fa tia ianao.